Ankasitrana ndray tokony toko vavy ny fanarahanao ny fahita lavitra ma-TV amin'ity takarivany asabotsy mahafinaritra ity. Asaina mpanajana ianao fanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao ary manolotra ny araba ihany koa ny akom-baovao mahakasika ireo fihetsiketsehana na fitokonana maro samihafa no entina amintsika nazahoana akony ihany koa ny fanehoan-kevitra mahakasika izay. Sabotsy ny andro tsy adinony mitondra ny lafiny sosialy amintsika ny tokantrano any na dia efa omaly aza ny nanatanterahana ny famindram-pahefana teo anivon'ny tale général ny tahirim-bolam-panjakana teo aloha sy ny solotoerana azy dia mbola nanambara moa ny solotenan'ny mpiasa eo anivon'izany tahirim-bolam-panjakana izany fa mitohy ny tolona ho azy ireo. Ny andindiny vaovao nanambara ireo solotenan'ny mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana fa ny hetsika rehetra izay tanterahan'izy ireo dia natao sy mbola atao ampilaminana ary ny tolona dia mbola mitohy hatrany mandrapiveriny tale généraly Orlando Robemanana amin'ny toerany. Ho toy ny zavan-tranga ny zoma 30 martsa teo anivon'ny ministeran'ny fitantaram-bola sy ny teti-bola dia nanameloka tanteraka ny hetsika feno herisetra natao tamin'ny mpiasa izay nisakana ny tale généraly Robemanana Orlando mba tsy hanatanteraka ny famindram-pahefana ary manameloka ihany koa izay voalazan'izy ireo fa fampiororona sy fandemetsena amin'izao fotoana izao izay atao amin'ny mpiasa mba hanajanona ny tolona. Manainga ireo rehetra izay manohitra ny gabraraka izy ireo na olotsotra na fikambanana na fianakavimbe iraisam-pirenena na ihany koa mpamatsy vola mba hanohana ny hetsika izy ireo ary mankahety ihany koa ireo mpiasa rehetra any amin'ny faritany amin'ny firaisan-kina.